ilay eloka tsy fantatra nosoratany R Justin Marc ho velominy olososy vantsoa miaraka amin'ny falsirakoto ary Sinaizy nandray feo sy nanatotosa Anjariliva. Efa 2 herinandro eo zay nahatongavako teto arivo sy nandozako le vohatry ny fahazazako. Dia indry za ankehitriny mirenireny motsy sala amin'ireo alika tsy mana-tompo izay mameno ny ara-pianatananarivo. Sady tsapako masika loatra raha ny fiainana eto arivo ka tsy misy indra fo fa vola avokoa izay mihetsika. Eny fa laha teny rano sotroina aza tsy azo mamem-pona fa tsy maintsy misy sandany avokoa. 2 androandroany tokoa zao nefa tsy nahita izay ho arapaka ntsony aho. Anka tena tsapako mahalemilemy ano anana tanteraka zany. Izay mba hany fananana kely nanaraka tety efa tapitra navadika vola teny misy amidy avokoa. Anka tsy nisy afa-tsy ny akanjo ty akoditra sisa tavela. Dia inona indray zany re no ataoko hoe raha anao porte toandry zalahy retsy ry zalahy azy ireo efa mifampiserina toy ny lioana ary miady mila efa makivava mifarombaka azy ka maika fa izay za kely endaka ty no hiady anjara amin'ireo tsy daroan'ireo koa. Reto izy Radio Don Bosco misy firy ry zalany eo nefa ny asa zara raha misy. Anka atao mily fanaikitra mihitsy ny fijery azy. Sa ve hoe hiverin-dalana ody aleo aloha monjy alokaloka ery amin'ry seza vato rika dia mba mitapitapoka kely fa tena mangovotry ny ano anana tanteraka zany. Kibobo voafandrika tika mandrimandry no any sisa atao mba azahonaina. Oay, raha tsy ny feon'ny famindra ny tirangaha ty nanahitra teto dia teto any ny raisina. Tena mahatsatso hatramin'ny rorako zany mba marina moa. Ary inona koa raha nao ataony tirangaha ty eto amin'ny seza andrika io dia aleo rangaha miarina eto ka. Dray sady dray zany fofony lerangaha ty marina. Tena mila akandoha mihitsy ary mamoaka zavatra avy eo anatin'ny sasinetiny izy zany. Marina tsy tena akatoerany sakafo ny nalehan'ny tirangaha ty eto akaiketo. Aonaro zany kely ohatra mijerijery nge nareo zany ka inana amin'izany sakafo mibany zany nareo sa ahoana? Zany ny kala raha mba inany zany. Marina tsy sakafo avy nitsondroan'ny lerangaha ty ndray ty tana mandray azy ambonin'izay mbola manoatra indray no reny mpivarotra saribon reny. Ka ahoana inana ve nareo zany re mbola bobaka be nge ty anaty sasetery akamaramely nareo ao. Tena ohatra noaniko any tirangaha sy alehany any alehany tena efa noana mafy loatra ka zara raha misy an'lerangaha ty nanatika amina ho aty eto ka mba miokely ary ahy raha ohatra ka hoe tsy mampaninina anao. Ohatra tena efa refina mafy loatra koa mantsy za zany ko tsy mampaninina mihitsy io ao asio dia tsako hoe ataovy mihina amin'ny fatiny mihitsy dia atelomaiza vela raha tsy any anatin'ny tsy nain'lahany. Tsisy be diory zany rehefa avy eo indray tsika mitsakaraka. Misaotra betsaka tompoko. To sakafo mbola tsara ihany ko sy izany ko
mbola tsy niova ny tsirony. teny amin'ilay zordira akaiky ny tranon'bazateringe tyraka manina laika dia mbola vavina reny radio Don Bosco tonga dia nirofotsika diny any ny alailany. Ay ve ary tena tsara kosa le izy ko. Tena tsara mihitsy ka sakafom-bazaha tony zandry fa ngah dia tena refina be mihitsy nareo teo le aza efa 2 andro ange azo ny tsy nihinan-kaniny. nareo zany angery zandry ka mampijaly teny ka libobaka be raha ny tanàny ty tsy sa nareo kosa angamba le miavokanina ko ny fiainan-drajabo indray ry zandry na misy amidy na tsisy amidy raha jabo indray tsy maintsy mihinana. za zao ve dia ho ambakain'ny akozy izy elahy ry zandry ny akoho aza tsy mividy tsy mahandro kanefa voka tendeny foana isan'andro dia raha jabo no anaiky tsy hinana eo tsy siory zandry fa raha jaboady aloha nanarako zay koziko amin'izany zay zany hoe tsy zay akory ny tena anarako fa zay nalalan'ny killa ety afozina fotsiny hoe raha jabo azony zandry. Ay ve zay dia faly mahafantatra anao zany ny tena koraha jabo jery kosa ny fiantsoana milay kosa zany jery mba andeha kamy alahy dia zao eny tompoko manomboka andrano dia aza misaraka amin'ny rajabo tsony raha te-hikiala milay be foana isan'andro azo lahy zany eny tompoko zany rajabo aminy andrareziny mpitsindroka zordira sy ny patory atalana ety amin'ny ville efa misoratra amintsika dolo ny arabe sy ny bobelina rehetra eto voatanàna eto noho izany tsika ny deba atsika ry zandry ny tanàna mazava zany rajabo dia tapero ny kalalahy dia ndao fa hoentiko any amin'ny villa fonenandrajabo lahy ianiko any akanto ny tanàna sy ny fiainana mahafinaritra lavitry ny fiasan-tsaina sy ny tebiteby lesy ay ny rasokely ary aroa anapitra an'ity io lesy ny akany fonenako ry zandry vila edena deo nataoko anarany ka ho na mifahitany lasy milay radio Don Bosco tena milaika trano vita miboritra sase mitambatambatra ny lasain'le rangaty fa vila edena deo eny samy manana ny vila araky ny toe-piainany tokoa nga ny olona ko zao raha ohatra ka mahafinaritra ny lahy ny tanàna dia afaka manangana vila ray hafa ho any lahy lahy mifanila amin'ny anay eo zany aty amiko amin'ny planry zandry raha ohatra hoe tsy dia avanana amin'ny fanaovana maritra ny sase lahy architecture amin'ilay keo mantsitsika zany hoe tsy nahazo borao fotsiny ka ho aiza tsy mora jabo fa dia fa latsaka anaty vovo aho zao ka noho izany dia tsy maintsy hanao trano sase eto toanao ihany ko mba isitriako ka ory zany tsy trano sase le tsy nifilazany reny fa vila ay za ry lahy zany eny efa zao fotsiny eny raha jabo zao nikoziko amin'ny lahy ry andro tsy tanteriko raha ohatra hoe raha monina amiko lahy raha jabo tsy tia gidragidra ny azy dia ilay ao anaty baiboly ny tarigetra dia le hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra saingy fotsiny hoe tsisy voankazo voarara fa azo anina dolo rehefa tsy mahafaty zay ny mahedena deo an'ity vilako ity tsy misy lagy eto tsisy saintosainto tsisy fiasan-tsaina afaliana foana tsy kilava no miaraka amin'ny rajabo mazava zany rajabo fa zao aloha aleo aloha ranga mba hapetrako kely ty sakosiko ty mba hitsotrotra kely ato amin'ny vilanao aloha tena ohatrany reraka mantsy zany tsisy olan'zandry zandry fa nadaozy ange lahy aloha natory ralina tsy olany fa raha-pitso kosa lahy dia tsy maintsy manangana vila ho any lahy rajabo mantsy ry zandry tsy dia tia loatra n'lay mifampitakosina amin'ny olo-kafa ary zay maharajabo ady azy sady ny materiel sy ny zavatra ilaina rehetra amin'ny fananganana vilangely ty tsy lafo makeny amin'ny grande surface fotsiny lahy dia mahazo ilaina rehetra grande surface aiza rajabo ko zandry eny amin'ny pobeleny zany rodoto ay zary nareo zany ay ve dia aty amin'ny trano sase sisa ny farany lary jery tsy mba noeritreretiko ka sady tsy nahapozy akory ny tonga amin'ny fiainana toy izao
fa ahoana ty rajery ahoana Rajabo ahoana marina aloha momba nylahy ty iza marina lahy io zanak'iza devesa so de mba extraterrestre azy lahy io le aza olona ny angarany vitana Rajabo aza vao misimisy fa tsy mazava ry zany zany hoe tantara lava be raha ho tantaraina ny lalana ny diaviko ny azoko ambara de hoe zasy ny vorondolo ny zala satria samy tsy mba nahazo fahalalahana toy ny rehetra iaina amin'ny mazava zay rehetra mahita ambonin'izany mandrafy avokoa no ny eloka tsy fantatra akory fa zany angaloha ny anikazo nyanikazo ahoana Rajabo fa tsy azo koa ohatra mibe saty makabe nareo zanyko ohatra ny efa vany jamaika zany ny fahitako anareo ry zany koze tsy azoko mihitsy eny izany resako zany Rajabo ka nazaza ngery zany tsy mba mahazo zay tiany lahy teninina mihitsy sady fa raha nano loha zany kozy zany foatra ny manao resaka mona sy mareny ntsika sy lahy aleo aloha ndeha karataka any fa eo lahy mbola matory any ve le ty rajery fa ngahy fa maraina ny andro ay zarynareo zany efa amin'ny efatra maraina nge zao hoe andohana nge sao de tara avion eo fa ndeho aiza de tara avion amin'ny ahoana Rajabo ay zarynareo zany fa ho any la réunion letsy ry zandry ho any la réunion lahy ty de tena hita mihitsy hoe mbola vahiny mihitsy la rajerika andeha hanondrana ny reto etany reto any la réunion le tsika ry zandry fa etaninona dolo reto Rajabo etana ny karatahako alina tany anaty dabajordiry avokoa lesy reo ry donto hoentina ny la réunion reo ahondrana any de avadika hoero korotanetana maro isan-karazany tsy azoko mihitsy ny izy lazainy Rajabo zandry fa izy ty la réunion de iza ihany koa ny vidiny reto korotanetany reto inona mampikorapaka ny lahy io tsy maintsy vola alitiany anaran'ireo ary azana ratsy ny jerena fa ny valerany raha mbola tsy tany la réunion lahy de ndao zany hitondra ny lahoany androany sady ampianarina ny lary zandry ny fomba fitadiavam-bola tsy misy sefo na patron etam-barotra tsisy masoko arena ay andao ndray arako fa hoana Rajabo mbola lavitra ihany zany la réunion nao zany sa mandeha linina 11 tsika de tonga any ary rehefa aveo la réunion tsika ro lahy zany hoe rehefa azo ny ero de mandeha sambo de aveo mipita makany jamaika afaka manao saleko la raha manimanina ny dindrazana tsisy olana mihitsy Rajabo inona dolo zany lasainao zany le tiako lesy tena misotro toka le tsy ny hoe mandeha sambo ry donto ary manamaina na mifokarongolony hoe makany jamaika ary le hoe manao salegy tena manahirana mihitsy ty bandy tika manao kawitro letsy zany manetsika andilana dindrazana ry zany oko zay fa faniny akamatatra ao aka mampime mihitsy lesy lahatiry rajerika io ento io gonondra io de ndao andeha zay tondrany ty ndao fa sao de taratseny eto tsika de tena zava-baovao amiko mihitsy indray tika tena tsy napozika akory hoe eto amin'ity Antananarivo malaza vohatry ny fandrosoany ity misy fiainana tahaka zao ay zany amarony reto olona mifamezivezy eto marina de tena tsena hafa kely tokoa izy tiako mifangaro eto avokoa zany na mpibizina na ny mpivarotra zao letsy ry zandry no ty la réunion kely vola miodoneto ary tsy misy zay tsy hitany lahy eto rehefa mety karazanetana ao ny tsindroana de ohatra reto atsika reto zany de ao koa ny alatra ny sasandray ireo tereniny tsy fisina ka tonga maraina ety mba hoe amadika ny vola zay etana azo alefa ohatrany ohatroatra zany nety ry zandry de gagaka tsy napoziko hoe ay ve reny zavatra efa nariny olona teny anjordiry reny mbola lafo voly ary tena misy mividy tokoa ohatra ry zandry inona le teny zavatra tsy lafo vola rajery ny tolany laza tady dio fa mbola ao anaovany jalabizina rehefa maty ala efa lany ty netatsika ro ala fa andao am'izay hitady zay mahafinaritra de ahoana inona ny teny lahy andeha sambo sa nivatsiva ala de ho any jamaika avy etrany izy za aloha Rajabo matahotra makany jamaika fa aleo mandeha sambo ihany ka bon
tonga de vavan'izany miditra atsika. Mbo anaovy gasy latapany eo madama? So de mba tsy lany zany Rajabo. Za nika mbola tsy nisotro toky. Sy naritiry zany. Zay atonina ny lahy andro boany. Tairo. Eny arako. Fa hono Rajabo. Tonga de apetrao ny fanontaniana rehefa misy tiana zava fa aza sina ona maopery zany. Tandremo aloha sao de hoe ataonao matoana anao ny teniko. Fa hoana ry zandry? Inona ny olana? Tsy zany aho fa mandinika anao ary mahita fa tombola nofosana sy tena mbola mitanjako tsara ny fahitako anao ka. Le rezimy io e. Le rezimy io ry zandry zao ny vokatry ny famatisaka ambony manakatao e. Maromaro ihany aloha mpanankareny. Indrindra fa ireo miseho matika amin'ny mpanary ihany. Hinanany Rajabo azy somatsara. Ka hoe ahoana? Tsy hoe zany angeny tiako atongavana fa hoy aho hoe ry zandry mahavita ohatr'izao ihany ianao ka nahoana raha mba mitady asa tsaratsara kokoa de mba afaka manofatrano eny manofatrano otrohatra. Adaly alary zandry ahita fiainana mahafinaritra ohatr'izao henako zao aiza indray alitiry zandry no hoe andeha hidikizo de anao boton'olona sy tady vola ho an'ny tompotrano isam-bolana. Inona zao mahory ahy eto zao izy alaka? Tsy zay rehetra tiako atao de ataoko. De tsikaraka de mitsikaraka. De atory de matory. Tsisy fitaintainana hoe ahoana indray zao ny kalarademo. Ny hofatrano sy ny sisa maro tsy voatanisa lesa ry zandry Eny fa tsara kokoa ane Rajabo ny mba manana tanjona bombony kokoa eo amin'ny fiainany. Fa tsy mionona amin'izay toeran'izay misy anao. Ampialy eto zao fiainako zao ry zandry tsy hitako hoe tokony haka tanjona ninona indray ary sady ny olon-drehetra ry zandry sy tadidio samy ambony amin'ny asany avokoa. Noho izany tsisy manaiky ho tsindritsindrina izany letsy eo ry zandry Ka ianao mihevitra an'izany Rajabo fa ny hafa kosa de tsy manaiky velivelo mahambony anao ka hitovizanao aminy Sy resaka tsy nanakanina ny an'lafa faranany. Rajabo, hainareo mireviady de tsy mba miantsony namana akory mialany ny pisy vavy rajery ao andrarao amin'ny overan'ny lahy io le tsisy fa meomeo ankaryantsofiny eo indray io Radio Don Bosco. Mba mahalala fomba ho inona ary ty mihinandrery ty meo zay zaletsy ry zandry kely ary rehefa miditra ary ty de mba mandondona aloha va tsy fahalala-pombo zao inona ary ty sy fa trano Rajabo koa ve ato ary meo le anina aloha fa aza be resaka eo io de fikisatra ny atenda ary ty Tairo levaso ary mba iza koa ty zandry kely miaraka ny Jajabo ty tohatry ny vaovao be tena vaovao be eto amin'ny tanàna mihitsy ny fijeriko azy zany izy ny rakoto vahiny tsy fahatapeviana aminy mpizahatany tonga eto lareny eo kely izy kozy hoe ry zandry jery reny ny tena anarako mbola vahiny aty alareny eo kely tokoa araky nefa voalazany Rajabo taminao teo ka mandalo ihany sa ka toerana ho isan'ny réunionnais zato izy fa arako hoe raha vo ny sento fotsiny sento tokoa mantsy ny fetin'izay mpifindra moniny aty amin'ity la réunion kely ty izay ary fahakiviana sy famoizam-po matetika no entana lanjainy entiny orina eto toy izany keo raha vo tonga teto ary tsy apako fa ohatrana zany keo no mbe am'laza ao sa tsy zany aza anaovana safary resaka be eo ny zanak'olo larosy fa sao de lasa kaikeo izy le tsy rijery ny rozy aminy tovavy lareny eo kely amin'le rose gasy izy fa tsy grefy akory asa de be kredy andraso aloha manatsily mandratra izy fa tsy azo sangina loatra raha namana vo tonga ve de tsy mba ho atao tsara fandraisany faly mahafantatra ny rozy aloha za koa toraka zandry jery de mba manasa anao androso an-trano ary io trano sase ivaiva ty apitatsika io any an-tranonay ka tsy aloha ve amin'ny manaraka mba azaro-kenatra koa ne ty lazany ty raha jery fa nga ny fiainana ty aminay mahazo anaovana sarosaro-kenatra zany ohatrany hoe olona efa hitako zany ty rozy ty fa tsy tsaroko hoe taiza kotre fa tody ny an'la tsara fotsiny indray fa hoana
tovavy ohatrany rozy zao ve rozy manalikoaliko azy tsy ho ataony tsara jery ay zarindry izany tsy misy nininona ka andao mihitsy loha nareo androso e ka inona aloha masaka amindreo fa sao dia nadalanay fotsiny aza manontany ao fa andao fotsiny dia ndao ny lety zany raha jery fa manasantsika ny zanaka vaviny lahy reny eo kely Radio Don Bosco. Mansoa reto petrapetra misaotra dia miala tsiny aloha fa toy izao ny atao aminay ry jery trano sase moka tsita tsy maninona mihitsy ka mahafinaritra aza ale faso le kalohanina rozy fa zabe safariny eo tsy hita mihitsy le rangaty hoe jaboaty tsy manatsaina fa tsy nihinana ohatra kay raha jabo ane raha matoty ka velona mba hinany noho izany ny azy any naloha voakabary io mangazo ray vilany io lero sesefo fa zay zandrikely jery mbola iresaka azay haiko ao mikisala raha jery raha mbola iresaka aloha anao voako an'ity fa any anaty tsinaiko ty vao mijanona androany moramora ihany raha jabo so kendeo fa izy io fa tsy raha jabo ry jery Radio Don Bosco. fa inona aloha vaovao an'lahy inona mba nanentina an'lahy ety amin'ny tontolo ny fahantrana sy ny famafomavony ety mba azy fantarina ve inona moa nanitona raha tsy ny vitan-dratsy tsy misy mpanjaka teo andevo zany na koa hoe hitsikitsika teo akoa fa rehefa izao ny lalana tsy maintsy isorana dia mionona marina tokoa zany kanefa tsaro amin'izay ny sento fa tsy mahasoa zany amin'ny fiainantsika manitra toy izao ry jery dia ny fahaiza makafy ny tontolo misy ny tena ny tsara indrindra satria ny fahasambarany hafa tsy ho fahasambaranao noho izany dia anjaranao kosa ny mba mikatsaka izay ho fahasambaranao amin'ny toerana izay nametrahany lahatra anao dia toy izany za izay miresaka aminao izao izay any mahafinaritra ny saiko no izaho kotratrarina mba hahitako fifaliana eto amin'ity tany feno fiangarana ity dia izay tokoa moa zany no antony mahatonga anao mpisotro rozy na dia hoe tovavy toy izao azy ianao ary mamarifaly tena ry jery mba sitranay mateza kokoa raha ny fijeriko anao zao nefa rozy dia tokony ho tovavy amirapiratra ianao raha toka hoe tsy mihainao tezainy toka sady ny vatanao fa raha tsy mahadiso aloha firy taona moa ianao io zany 17 zany ve ohatrany tsy mampino zay fa nga tena efa raneny be mihitsy ny fahitany lahy raha ny faminavinako anao amin'ny endrika eo zao dia hoe aho hoe any ho any amin'ny 5 taona any ianao resy ny fiainana ka tsy dia ny fiainana loatra nge ny maharisy anao ry rozy ny fanyvatanao omenao tezainy toko zao sady raha mahalala ny fiainako mantsy ianao ry jery dia ngamba tsy andiso ara hoe ny safidy no tezainy toka toka tokoa mantsy ny mba solon'indrendriko manampitamby solony ndraiky mankahery sy mikarakara ary avako akaiky indrindra hany mba hanio ny fitiavana sy ho fizarako ny olako diso lalana nefa ianao ry rozy satria toy ny zanaka komery-papango ianao kanefa manatona ny kary raha nytoka no safidinao namana eny to namana tokoa ny toka ao anaty fikorontana-tsaina noho ny ady izay atrehana kanefa fa raha ny tena marina dia mpanampy ny olana efa misy izy ary mampamarina tantara sy mampitanjaky maso maoka indrindra ny vehivavy toanao zao rozy ka inary nataoko torohevitra aiza no alehako moa misy afa-tsy lala tokana no ihany loko dia ny amalifaly ny foa mampanahako mandra-pialany nofoko sasatra ny mandrakizay diso ianao zay rehetra mbola manam-pofonaina ry rozy dia mbola misy fanantenana aminy ka matotsika tafahoeny eto amin'ity toerana famoizam-potra mbola misy antenaina ny amintsika ka zao andao hifampitantana ary ezaka nitraka fa toanao ihany koa ninga matoa hitanao eto sainga raha za aloha dia mbola tsy foana ny fanantenako sambatra ianao fa raha za inona tsy mono antenaiko moa tsy ny fasana hitelany sisa fa dia nahoana ianao no miteny toy izany rozy
Andrasy fa ho tantaraiko ianao ny tantarako izay antony tonga eto amin'ity toerana ity dia ametraka fanontaniana aminao aho orinan'izay hoe mbola misy fanantenanao avy ka meno anao ary Rozy ne voky ny kiboko fa andeha alapa amin'izay raha mbola ampiady karajo nareo ka mbola mankitetin'ny dabanjordirana Antananarivo raha jabo ry zandry misaotra Rozy fa natsiro be le mangazo teo zay fa lasa eo nareo andao raha jabo fa manaraka naijanona zay lahy tsisy olana ny atsika angeny vila na ilozana azy tsy mba misy mpamako ohatry ny an'ny mpanan-kareny zay fa lasa zandry veloma raha jabo tapaka ho aho le resakitsika teo eny tokoa atomboko ary ny fitantarana ka eno ahy ka meno ary Rozy mpivarotena andreniko ry jery ary tsy vitan'izay hoe mpivarotena fa nasarangan'olona toy inona ka manam-bola azonony eny toka indray migoka dia tsy mba mandà mihitsy izy any ka zary fanalan'olona andro ety manodidina ny lareny kely ety indreniko rehefa mahamindray neny dia mila tsy mitapatapa ny ataony raraha ary avy eo dia midaboka matory endrehetra eny ka dia tonga avy amin'ny mpanararoatra fotsiny avy eo menatr'olona kanefa tsy afaka andahoan'ny endrery any ka miara-miaritra aminy amin'izay miseho ety neny koa fantatro fa tsy ho voahodon-doha andahoan'ity toeran'ity mihitsy zany nefa tsy misy azoko atao sy mba fianakavianay tsy misy fantatro akory ankoatran'izay raha hitady asa tsy mba misy olona andray enona dia hiasa trano aza noho izao voroko tsay izao indrindrandrindra moa zay mba faripahaizana dia tsy misy na dia hoe CP aza any ka dia voageja tsy afaka mivoaka nyity lareno kely ity ny fiainako satria tsisa ny azoko velomana na dia hoe tsy zarizary aza mahotsay ianao zany Rozy any dia aiza zao io reninao io amin'izao Rozy any samy mandeha samy mitady izay mianaka ary samy mikepoka ny azony ny andry olona ilaza amiketo fotsiny indray io hoe midaboka ry indray ny mamanareo fa batao any an-trano dia lasa maka azy eny fa ono raha tsy mahadiso ary ny rainao kosa mba aizy satra amiko aloha ny ilaza hoe rina zarony ndraiky ry jery satria mpivaroteny neny ny talohan'ny nahavorysaina dia tany am-ponja ny tezaneny ny fahazazako ka moa aminao mbola isy fanantenana ny amiko na isy aza fanantenana n'inona ary hatraiza sy mandra-pahoviana ny mahagaga aminao fotsiny nge Rozy dia raha no efa hitanao fa mandifotra ny reninao dia irinao iriboana ihany koa azoko avy hatrany tianao ambara ry jery saingy hoy aho hoe tsy sahalana mitovy azy zay sy neny mantsy dia safidy tsotra izao ny vary lavo sy eny amin'ny fiainana tsy misy tanjona ary tsy mahalala fa tsy ny an'io ihany fa ny ahy kosa tsy manan-tsafidy ka tafaropoka tsy na fampiononan-tsaina no antadiavina mba hiatrehana ny ady sarotra ka mitoka no any namana azoko an-tsapazana mahatrary jery singa n'olona tsy mba manan-kanteherana tsy ray tapoly tsy havana reny moa tsy hitan'izay hoe zara fareny fa reny enta mavesatra ho ary mila tsy ho zakako ny fitondrana azy Rozy oka izay raha tianao dia raiso ny tanako andeha tsy ondrika tsontsika fa aherika io sa mba hitolona amin'izao ady sarotra atrehantsika izao mbola misy fanantenana ho asa ianao ny Rozy ka resy io ny fahamizam-po fa tia raiso toy ny anadahanao izay manan-kio resen'ny fiainana ihany nge Rozy no alaviny fa tsika kosa mbola misy fanantenana ho antsika raha toka manambatra ny herintsikatsika andraso ani ho tantaraiko anao koa ny momba sy ny tantarako ary ny antony nahatonga hoe ty amin'ity lahareno kely ity ka eno ary ahy taroaro ka zao Rozy avy any ambany vohatra lavitra any no fiafiko ary kamboty ny raibeko sy ny dadatoako izany hoe ny rahalahy ndraiky ary noy ankonany no niara-mipetraka tamiko tany naka lafatratra nefa io rahalahy ndraiky io ka dia
nanaovan'izy ireo mivady amanjana ny toetra tsy zaka ary tena nataon'izy ireo mihitsy izay naleo monina atao ao tanànanay toy ny fanosorapotaka matetika amin'ny zavatra tsy nataoko eo mason'ny raibeko. Ny filanakisa ataon'ireo zanany amiko moa dia tsy lazaina tsony ary raha tsy io raibeko ngamba dia efa sahan'izy ireo mihitsy ny nanindronantsy taty aoriana dia nampangaina osaka nanolana ny zanaky ny dadatoako vavy ary dia niakatra fitsarana ary vao eloko atany am-ponja noho izany kanefa tsy nataonao akory le izy ve? Tetika efa nomanina le izy Rozy ary ny tanjona dia ny andetika ho any am-ponja na dia niezaka mafy ny ary ny tena okazy mantsy dia tsy nanana ny rariny satria tombotombona avokoa ny fiampangana. Ny tom zanany iaraka aminy ho any amin'ny efitranony tamin'ny andro alina mantsy fa hoe fanina tampoka izy raha sendra ny voaka teo tokotany ka zany na tsy nitondra azy ny verina ho any any efitranony. Rehefa tonga atao amin'ny efitranony anefa izay dia gaga fa no sarongotiny tampoka sy ny felapelahany ary ny tsipahany taka. Niezaka niary ny tenako noho izany ary niezaka nitazona azy ny voaripotritra na ny lamba ho an'izay nosikinany. Dia ahoana? Dinona moa fa niantso vonjeo zanaky ny dadatoa akory izany nikoropaka ny ray trano ary moa tsy toy ny hoe avy nanolana azy araky ny fiampangany atokoa ny endriko. Tao anatin'ny tarifeny dian-drangotra sy mangany felaka ary ty mpiampanga izay miboridany eo alohan'ny masony rehetra. Tsy nanaiky dadatoa fa nampiantso polisy avy hatrany io alina io na dia nanao izay ho afany azy dadabe mba andaminana ny rara. Tsy dia nanakambara firy loatra ary Rozy teo alohan'ny fitsarana fa tsy izay zavatra rehetra tena an'izao. Izay toa sarotra be ho an'ny mpanao famitorana ihany nefa nino azy. I dadatoa koa moa nanao izay fomba rehetra andetehana anka tsy nisy azo ny dadabe nataona ny loana an'izany na dia tsy nino ny fiampangana azy izy ka dia nidoboka ary Rozy. Mampalahelo tokoa izany tantaranao izany ry jery Radio Don Bosco. Fa tsy fantatrao ve hoe inona ny antony ankalany io dadatoanao io anao sy hoe ny tanjony amin'ny fandetenana ohatr'izany? Tsotra izany Rozy ny fialonana. Tsy misy afa-tsy za mantsy ny zanaky ny ray aman-dreniko ka rehefa samy tsy teo tsony ireo ray aman-dreniko izay nahitako masoandro dia nisoratany dadabe ho azy izay mety ho anjara lovan'ny dada fa amin'ny dadabe. Izany hoe misasaka izany za sy dadatoa ao anatin'ny didim-pananana izay nataon'ny dadabe ny amin'ny fananany rehetra. Anka teraka atao tsainy dadatoa sy ireo zanany noho izany ny fialonana ka dia nakahala sy ny teti-dratsy mihitsy izy ireo noho izany. Izay ny antony nandaozako ny tanàna naby ahy. Rehefa nivoaka avy namitany sazoko matahotra ny aiko ary Rozy. Eo ihany koa moa nilaza ratsiko mely eo tanàna ka mahatonga tsy tamana antsony. Tonga mba ila ravinahitra aty amin'ny tany tsy mbola fantatra aho ankehitriny. Ary indrisy fa zavatra tsy napoziko tokoa no hitako taty. Kanefa Rozy mbola manana fanantenana fa hiaina mpilaminana ihany aoriana kely eo. Tsy maintsy reraka eny ihany mantsy ny mpanenjika ary andresy ny marina. Fa anio kosa aloha dia miara-miondrika eto lareno kely amin'izay miondrika rehetra. Fa inona nefa nanosika anao isafidy niakatra ty arivo ka araka nefa nilazaiko anao to dia hoe leo monina ahy ary te hiala lavitra ireo havako izay mifofo ary eo. Kanefa koatran'izay dia misy tanjona ray lehibe koa no ny safidianako ny azo Antananarivo. Antondray manahoana ry jery? Teny kalalika! Atetsy mamo! Atetsy mamo! Indray izay tongo izay. Mamitampona indray reto izy ry lanitra. Atry rabofy fa voay aloha rabofy sy maintsy dozy na misy na tsy misy sosy. Kisakely aloha ry jery idirana eny miala tsiny fa tena mamy ty Ay, tsy misy tsinika. Ohatray le anina ary to misy kila ato ambovato zany
Radio Don Bosco. Reveko rehefa mamay mitsikaraka oatra koa ndry Rosy ary mba maososy kely any amindry any aloha Rabô fianarana lavazy fa Azany daladala eo rehefa mba menatrona mba meragava enao azy efa mamy be io ka hiala vazy mba me moe sady tsy manam-bola zany ko ranga zaba-mandainga eo ndry fanakile andry azy io mbola tratraka eto Ambovo io ko tsy manana taher le sosy ranga fa ely zany fa hoe tsy manam-bola fa mandehana matory aiza ranga fa nga efa alina ny andro nasaindry matory le raha matory ty ve tsy mahazo teny gasy fisatsany me efa hoe tsy manam-bola sa soadray le zany ko nge io fa iza zany io tsy haiko masinao nefa mandroroa fa tsy misy nizanizy zany eo zany veky Rosy mana raha tsy misy lolo aty zany hoe toy ny mahita bandy bôgôsy be zany reny masoko manoloana zany no ilazako anao hoe tokony atory anao fa lasa ampitahoron-javatra mihitsy ianao am'le dizina foana lozy ty aiza le lamba teo eky salibonako fa de mbantory fingotra mihitsy fa taony avelondra tompoko laraindry mihitsy io manaloko atsika aty io aiza le lamba le Rosy rehefa matory sy tsy mitabataba tsony ianao de lasa ho azy io fa tsy mila andorona fingotra zany io mandoro fingotra ihany aloha ka tena raha tompoko ladavy mihitsy aneo io ka matory fotsiny lohany eny de andoro fingotra ihany avy eo zay de misalobona tsara raha matahotra zay tena mbola tsy nahito otranyity ndray marina sy mandehana kely aloha ianao mivoaka vetivety mandra-pahareniko an'io de avy eo toiza nandresantsika fa zara azy neny tsy nitabataba teo ndray fa vao fitaky ny fijery ny vokatry ny amamonka tonga de namonjy natory ay miandry anao ary ahy vetivety ihany io ka vetivety ihany io de reno ka fa sy aza matahotra ianao hitanao zay de resy torina eny tena hitako natahotra sy nangovotra tokoa ne izy teo fa tsy lainga mihitsy tena neverin'ololo tokoa ianao tena ratsy mariny ty taoko ty ka mariny hatram'izay zavatra jereniny maso avy ny tonga sampona avokoa fa tapaka ho a le resantsika Radio Don Bosco eny tokoa fa zao alohan'ny anoizantsika ny resaka ohatra misy zavatra mba nanaitra kely teo fa ninona ry jery zany hoe raha le resako tany am-boalohany Rosy de hoy ianao hoe tsy hainao hoe iza na iza ny ray niteraka anao zany tokoa kanefa de tona tonona anaran'olona nge ny vavany mamanao teo ary nitsipihany fa rainao efa maty olona zay mampatahotra azy io naza koa aza nge mba gaga tamin'ireny teniny teo reny fa lazaiko anao tsy mba mety miresaka amiko momba azahany raiko zany mihitsy io fa saikitserina sy fandrahonana nazo koa ny raha vao misisika ny hevitra fa hoe mety tsy misy anaran-dehilahy azo nenotononona amiko raiko kanjo aika inisy ihany ezaka ny sikotra amin'ny momba ny ndresaka teo indra vao mahatsiaro eo izy ka raha izany nge Rosy mba hampilamina matsara ny resaka reo de tsy tsara mihitsy nge zany ny ahitana eto so taitro ihany izy ary hitaneto sady gaga gambo zay raha jabo fa tena variana taty aminao aleo manaraka toizana ny resantsika mendalana ary ianao ry jery zay moa de ato amin'ity trano sasety foana rehefa mahatsiaro de mandalova aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola ho avy ety foana ianao mantsy eneo zao no mba avako eto zay fa veloma Rosy veloma jery toromasy zany marina ahitaitry neny misy hanina azo hanina veloka eo nandrahondry eo Rosy tena refi ny anoanana zany ka neneneny tsy mba hanina no andany-bola fa zay azo de toka foana aza fampitenitery ty fa samy sotro zao ihany samy manana ny reviny io ka tsy revi velively eny niariny eny nosotroko fa noho ianao no nizioka mavesatra zay ninao ampilanjaina hany ka ketraka ny foko oro ny saiko de zary manaraka ny dianao tsy vidiny
Fa mba nanandray amantsina hoe nanakavana mba hijarako manjoa farafaratsiny a. Naninona nefa raha mba lazainao amiko ny mariny. Zay reko niteraka sy avatsika ary zay mety ahitako azy ireo. Aza mitapitapy saonina Rozy a. Ataondry inona havana. Lazaiko andry fa poiziny zany havana zany ary tsy mahasoandry velively ny alala zay havandry. Tsy misy tsara ohatrany mizaka tena rery raha mbola te hiaina koa. Poizina aminao ny havana fa tsy zany koa zany Korneny a. Nahoana nefa no amavizinao toy izany ny androm-piaina Korneny a. Moa verineny mba sainao no mety ho fiafarahantsika eto amin'ity la réunion kely ity. Na ny fatintsika mianaka azany tsy manam-pasandrazana idirana ratra izay. Ty miteniteny foana. Ny alika aza misy mpandevina kondrino ataotran'ny tsy trapasana. Fa anao inona fotsiny ty BMH amindry? Sady resaky ny matory ataony porankaza fa janony ihany a. Misy aloha le hanina sa tsy misy fanao na e. Tsy anaiko tsony ary neny a. Raha tsy lazainao amiko ny marina. Iza marina le hoe davy sy efa maty. Ha? Taizany nahafantarandry an'izany? Tsy idiranao zay nalalako an'izany fa valio fotsiny ahy e. Koa hoe izy ary zany efa maty ka antanindry atao inona indray e. Sa ho fongarindry izy? Ary ho amidindry ny taonany? Tiako ampahalalana ho ahy fotsiny momba ny olona io e. Na dia hoe efa maty azy izy rineny a. Efa tsy misy azoko antenaina aminao ne. Ka leo amba hanorina fanantenanany akafa. Esy Rozy. Anantena razana sy vovoka. Ka rehefa tsy ampahalalana ny havanao ihany a. Dia mba ampahalala ho ahy kosa ary ny havandraiko e. Ndry. Fa iza ny laza tamindry fa raindry davika. Tsy misy. Fa ny avelony ny seho tamiko. Ay. Efa ny seho tamindry zany ny avelony ko manina raha tonga dia tamindry no nametraka fanontaniana fa tsy taty amiko. Sady loary aloha isakafona tokondry eo patany io hoanina fanoana mafy ny ahy zany e. Dia zany jery ny resaka ny fanaovana isineny a. Taorean'le nionatsika iny. Fa mahagaga ange dia zao e. Inona loatra ny olana tsy amsahany reninao aminao ny marina momba anareo mianaka. Sady hoe tsy tia nisy ivona amin'izay lalany zoran'izao fotsiny fiainanao ka tonga arabaky teny amin'ilay ompitenenana hoe raha maty a matesy ravana. Ary raha ho tsamba amin'ny fampitantana nareo ka dia iny ivarina ny akady ny tanjona. Tsy haiko ry jery a. Ny tsapako dia manamaizina ny androm-piainany amin'ny fivarinan-daviny iny. Ary tsy tia lalan'izaniza fa tsy ny tenany izy ihany ka tsy mba mandefa saina kely akory zay hoe fiafarany lalako zorany sy mbola ho diavony ty taranany. Za moa inona ny azoko atao e. Ary afaka hoay za moa. Moa tsy toy ny sarety taren'omby a. Ataoko ahoana ny fandaza fitarihan'ny lahatra sy ny anjaran'ny fiainako sisa. Aza miteny an'izany ianao Rozy a. Tsaro fa tsy misy olona voalahatra antra sy jaly zany eto tany. Samy asa tanàn'Andriamanitra avokoa ny velona rehetra. Noho izany samy manana ny anjara masoandrony avokoa. Ny olona sasany fotsiny indraindray no miny mandany anjarany ary dia mandeha araky ny heviny izay mety ho fahamarinany tenany. Mety ho marina ihany aloha zany teninao zany jery kanefa raha tena misy tokoa zao Andriamanitra mpanao ny soa zao. Nahoana dia lalatsarotra somaizina toy izao no izorako. Mba firy amin'ny vehivavy eto tany ny toa azao e. Tsy ray anampy sy ikarakara, tsy reny an'ory sy anome fitiavana, tsy havana, tsinitsinina. Aiza Andriamanitra e. Aiza tsy mba hoe mahatsinjo ary jery a. Ary nahoana ny navelany izy raha toy izao ny lalana tsy maintsy ho diaviko. Tsara tamiko raha tsy nisy ary jery a. Rozy a. Zao matoa ianao velona eto tany dia tady fa misy anjara ho anao eto. Ary Andriamanitra nge tsy aiza fa ao ambony ao e. Mahita ny fahorianao izy, mahita ny ranomasonao. Saingy mila ny fandavatenanao kosa hitodika aminy izy mba ahafahany mamonjy anao. Zao Rozy, mbola averiko aminao ihany fa mbola misy fanantenana ho aso anao. Ekeko fa samy mandeha lalatsara tsika ary jery matoa tafahoany ety amin'ity tanàna ny famoiza-po sy ny fahatrano ity. Kanefa lakana sy zahatra tsika sy anao ka tsy azo ampitoviana. Fantatra sy fanambarako taminao momba. Ka aminao anatenan'iza ary aninona dia roviana.
zay tsy mba voninkitraka ihany ny roziny tsy mahita masoandro miratra fa raha aminao mifiniavana ny finoana ihany eny de fa mahafindra tendrombohatra tsy anatena n'iza tokoa ianao saingy afaka manatena pito tsaratsara kokoa andraso fa anoho ny fitantarako aminao ahy raha nandao ny tanàna Andralobe aho de tampionrehana sy faharesena tanteraka rozy nanaky ny oresaka de nisitraka kanefa raha toa ny safidy namonjy Anatananarivo sanatria tsy hoe anary ny tenako tsy akory fa iady ary voninkisedra zay mafy tsy maintsy hosedraiko aty eny de zao zavoky any eny Anjorodira sy matory atsisin-dalan'izao mahatsapa koa ny angiary rozy fa tsy misy arena ho azo mora foana zany trano sy tambaro maromaro mantsy no anjara fananany raiko zay fa natolotry dadabe eo asahady tsy ny sasarako anefa ireo fa azoko mamaim-pona kanefa de mety ho amozako naiko noho izany mila miady ary mbola iverina fa tsy hitondra saina fotsy fa anofahofa saina mpandresena manarak'izany mila mahita n'le nitondra sy volana kibo tsy ampy any fitiavany raibe ary to mandeha ila toy ny kiraro ny be aminany fiainako satria mba miezaka maneho fitiavana olona tsy ampy atsarambelatsy kanefa ny olona kosa makahala te hitady olona kinana ny fokorozy ary ny fitiavany reny indrindra zao no mampangeta ahita mafy fa mbola velona any zany ndrenao eny rozy dada no efa maty noho ny fahasikan'ny olombelona tsy azoko fa fahasikan'olombelona hoana ry jery maty nisy namono ny raiko rozy raha voazaza heritaona monja teo de tsy tananjavonana koa ny reniko noho ny fianakaviany dada ho namono ambadiny angamba tsy tena azoko tsara zay zavanseho mo tsy misy olona afaka ilaza amiko zay tena marina ihany koa fa ny fantatro de namela reriny eny ary de ny raibeko sy ny renibeko ny karakara sy nahalehibe atao orinan'izany reko sisy io fotsiny fa hoe aty Antananarivo ny misy an'io reniko ka de tapa-kevitra ny azo Antananarivo avetrany atao orinan'ny voako ny fonja ary ny tanjoko de ny ahita an'io reniko efa mba neritreretinao ve nefa ry jery fa tanàna tsy tafaritra Antananarivo ary anetsiny maro nge ny olona mivezivezy eo tsoriko eo aminao aloha rozy fa de tena diso fanantenana tena tsy napoziko mihitsy tokoa ny fahalehibeazany ty Antananarivo ty fa na izany aza nefa manana ny sariny oreniko voatahiry any aty amiko kanefa ho inona mireto vahoaka tapitrisy an'ireo Antananarivo moa zay sary efa tranainy sady efa vasoko ihany koa fa avy aiza tokoa moa le tanàna ny vinao ty fa nga de tena lavitra be mihitsy ano any amin'ny 200 kilometatra mahery any amin'ny alana Antananarivo ny misy azy rozy be zavo nanao anarany ay tena lavitra tokoa ianao tiako arono mba taiza ny fankalalanao sy rajabo raha zany ka olo mandry rajabo saingy tsopo ary tsara fanahy ihany koa izy ny nampiakatra indray ny fanantenako zay fa latsaka ambany ihany raha tonga teto Antananarivo ary efa nivenjivenjy tsy nahita an'izay olona le nandritra ny tapa-bolana teo izy nanatona sy nampianatra ho zatra ny fiainan'ny olona mpatory an-dalana zay tsy vitsy eto Antananarivo izy ihany koa ny tena namana namonjy ateo amin'izao lalana ny zorako zao rozy ay vao aingana ihany zany ny fankalalanareo voalazanao sary-pisainana ianao fa ty tanty eny tokoa ary miriotra ao aty izy zany fa misinonary rozy nde mba jereo ny mamanareo fa miady aman'olona ao tsy monga izy tsay rery lanitra eo ndana jereo mihitsy fa inona foana ihany koa ary ty aleoloha amonjy an'izany ry jery jereo fa za atao mba nezaka nitazona azy zany reny nasiniko jereo nge jereo no nanaovany tarehako zaoko raha irajabo lehilahy matanjaka eo aza tsy nahatazona azy tany ataonao ahoana ny fomba fandaminanao ny reninao rery any aloha fa hiaraka aminao ndao ary mafy mihitsy neny mahazo amin'iny reniko iny
Radio Don Bosco. Tazomina e odiko teo reny raha tsy voatazona avakozy tsy malalanga alala vero tazomina mba oka re zay roneny a jereo nety tarehanareo e vakrasy mangamanga na daholo aleo teako io mba lelafiko re roneny faladianao okzay andao eny an-trano andao iverivery mba ianaranandraka ramana sy vonona vorona za azo ty neny a neny oa mba oko zay oa tena tsy maiky ty rozy aleo tonga dehibe taiko de entiko miditra oatranonareo le aza fa ahoana ty manainga tapo ty ampidina fanao raisika fahazava-melo tapoka e ampidinao a ampidinamenao raha neny mody de milamina tsara ianao zay nao eo atapo eo mpandrina eo iza koa ty le kely ty e vao mahazo fandrina io de tsy tafatsangana tsony iza koa ty le kely ty mba santolona dravera sa tady zany lohana dala be zany ilay kely ty atsangana eto de tao ndao fanao resirainy etokotany raha mabe fa aza manao anao adiny reny tetaka eo misaotra betsaka ry jery so fa teo ianao fa angamba asa ndray zay nahazo arery teto raha tsy zany angamba isary ty tsy misy isorana rery rozy leo angambany andefa vao mainka hampiakatra ny tabatavany io fahitana eto ke ndeha rery jery any sisa fa ino ty malasa vinany any lary zany kely savy mifoka mainy zato izy tsy zany raha jabo fa mandinika nyty sary ty aho a de lasa ny saiko e fa saryn'izy altiny ao mba omeo a lesiko boko kely te raha ianao zao no anotaniako mety ho fantatro ve zao hoe izy olona io tsy or zany re fa tsy sariny rozy vely tility na za koa aza mbagaga eto raha jabo tena misy itovizana betsaka amin'ny rozy olona amin'ny sary io fa tsy rozy hoe zany io zandry kely ka sary efa tranainy be nge ty raha jabo efa tokotokony ho tany amin'ny 20 taona lasa tany raha zao endriny zao misy olona haiko tampoko zany hoe eto io olona io kanefa tsy mino or zany re tena tsy azoko mihitsy ny tiany latenenina ka tsy elahy ihany ve teo no milaza fa tsy sary efa tranainy binika tsy ho rozy mihitsy anginy zany noho izany ka tsy rozy anie no eritreretiko fa nyreniny aiza no nanan-kaladala iny tare ohatr' zao letsy ry zany jabo ka toka anie manova endrika vetivetika indrindra moa fa mivehivavy na izany aza letsy tsy ho raha very mamany rozy noviana mihitsy io sady mitoka ality vao mainka mahabogosy fa tsy mampivadika ao rery zandry inona ary ty ino kosa fa mahay mamaky teny tsara ianao raha jabo raha mamaky teny diasy aloha mba haiko indrainy za mantsy taloha efa mbany bosy kely tany amin'ny romasera ihany saingy tsy nahatody firy fa ohatrany tsy misy ainana mihitsy ohatran'ireny gady reny ilako aiza veka mianatra foana de mivavaka de zany foana de naleoko ny alailany ny alapahaleso ay ve ka tiare mba avakeo anie ny anarany olona voasoratra ho voan'ny sary io draso rasendraso veromanitra hitanao vero ihany koa nefa ny anarany reniny rozy fa zay fanampony tsy haiko na hoe manitra ihany koa na hoe veronika saza mandany rondo am'izany letsy ry zany fa sao diva am'izany lahy zay iny anakanina letsy verina inona ary ty ataony lahy ty ka ny tsy fantatrao ne raha jabo inona de reniko niteraka ty amin'ny sary ty ary nikariko azo ny tanjoko anisany nahatongavako taty arivo raha ity sary ty anefa de tomatsikaritra ny fitovin'ity amin'ny rozy kanefa de ny reniny indray no mitondra n'le anarana ho vero zao nikoziko amin'ny lary zany raha zany teo amin'ny toerany lahy de nanao ohatran-drajabo tsy azoko toan-drajabo ahoana moa zany fa tsy azoko mihitsy ange rajabo le ty teraka teny anjaordira ary lehibe teny an-dalambe ny kisendrasendra sy ny vintana ny taizafo ny fahakeliko tsy nisy ny tantana sy nampianatra zany fa de lehibe teny ihany noho izany le ty tsy mila zay ray aman-dreny tsy hira tsy hanao tsy anjery zany tsika aleoko tonga de meritreritra ho tsy manana azy zay le tiany an-drajabo fa ny ray aman-dreny rajabo zany mbola any angamba fa ahoana ny hoe angambe
ka ny reniko le tsy vadiny dolo rehefa lehilahy folomena da zay a samy tsy misy manana ray mazava tsara na iray azy fa de ny arabe avokoa no nitaizana rehetra ary mitsindroka sy mangataka ny rehetreny ny fivelomanay ndrenina indray moa zay mba azonao indray no alainy terisetra aminao de naleoko ny alalavitra fa za lesy tsy tia gidagidra ry zany de aiza ho aizy io reninao io amin'izao rajabo midabodaboka matory any amin'ny tonelolany na tandrona alina miaraka amin'le zandrinay farany any zay tsy haiko na fito na folo volana angamba de miandry an'izay azon'ireo zandriko efa lehibebe mangataka ny rehetreny de maka terisetra zay azon'izy ireo de ohatrohatr'izay foana lesy tena mahampalahelo tokoa indraindray ny zava-misy eto amin'ity tany tika Rajabo, jery, fonjeo ary reto fa ahoana fa misy inona Rozy ka marary mafy nge mamanay fa mahampio ay Radio Dombosco reto izy ary tsy hitako izay raisina zay atao lozy zany ndeary aloha tsika hijery azy any tena misaotra betsaka anareo indrindra reto fa raha tsy nesanareo Roland ngamba inona no isaoranao Rozy tsy nisy ninina vitanay fa tsy nitondra andreninao taty amin'ny hôpitaly nge hita ho ako ka na ny fanafodiny laina maika nentina ny tsaboana andreninao aza nge tsy mbola ireo fikambanana mpanao saoso zay miansairana tao amin'ny hôpitaly ny antoko an'izany eny ka efa zava-dehibe ny nazanona zany nataonareo Roland mora tsy teo nareo Roland mitondra neny ngamba de lasa dala rery teto tena tsy nahita an'izay ho ataoko zao no izy Rozy ianao no hany mba havako teto ka noho izany tsy afaka ny amelanao rery ianao nefa nataoko toy ny anabavy zay tsy mba nananako fantatao tsara fa vatoko boribory zay toanao ihany koa ka ankehitriny amin'izao fahasairananao zao de tsy ekeny ny saiko velively ny hijery anao fotsiny na de eo aza ny fanampin'ireo malala-tanana ka de nanapa-kevitra zao an'ideo zao fa hitododo faran'izay aingana hiverina any an-tanàna ary varotra amin'ny dadatoako ny sasany amin'ny fananako any ary verina hiakatra aingana avy eo ary anampy anao amin'ny fitsaboana andreninao tsika so de tafahoatra loatra izany zavatra ho ataonao izany jery aza besa ty maka Rozy inona ary ty za raza nisy azan'olo tena ikarakara andreninako misaora azy de tsofo-rano izy ahita zay tadiaviny any mba ho tsara mandroso ho tsara miverina sady raraka mivolazan'ny dokotera nge de mety mbola hitaraziko amin'ny fitsaboana andreninao mbola tsy fantatra mazava na ho firy andro na firy volana mijaronanareo eto amin'ny hôpitaly satria toa hoe arety mba vony mafy vokatry ny alikola be loatra ny nazo andreninako sady zange Rozy tsy janony elany akinina mitovy fa raha sitrapony de 2 andro monja de tafaverina eto indray ndeha ary rera toka izay nitanao mety de Andriamanitra ny hita ianao fa tsy ho voavaliko zao ataonao zao ajanony le ranomaso ary Rozy avanao avokoa nge zay nety fa tsy misy hafa akory aza manahinao fa zany mezaka mikarakara ny sakafonareo mianaka ity mandrapivery mijery ary mahery izy anao hoe mitsabo angetsika raha ny mpitsabo ndray niketraka alohan'ny marary anao ahoana ny marary ray zany ary aloha aloha andeary mandra-peo nareo de mangatsiatsy amin'ny marary ndeha ary rery jery ny tompo ane ombanao za kosa andeha hanomana ny sakafo anareo Rozy ndaso ty mba misy vola kelo ajanoko aminao de mba hividiananao dite eo andreninao ay misaotra betsaka Rajabo Rozy ay taitrineny ahoana fa ty akaikinao ty ohatra tena manidina be mihitsy ho ary tsy nitratrako izany mbola sy teo angany dokotera mbola miandry andreto fanafodina sainy vidiany ndreo tsika ndraso fa efa ho avy eo zay hijerika ka eo aloha misotro antidité ty aloha neny so de mba mampitonontonitra neny ty eo ay meo ary fa ono ary izy moa le jery le tovolahy hita neny tao an-trano ray andro iny le nylazay neny fa hoe avelony davy raiko zany ve retsy ary mba tsy tsaroko zany fa ono sy mpandrisa indrio jery io fa eny eto Antananarivo jery neny ary vao fotoana vitsy no tongava ny teny La Réunion kely fonena atsika
tena tany fifandraisanay fa olona aveza le jery ary tamin'ny fomba hoana ny fankalalanareo avy any ambany vohatra be atao hoe be zafin'izany hono izy rineny a ilay elo ka tsy fantatra nosoratany R Justin Marc novelomin'ny olososy vantsoa niaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy nandray feo sy nanatotosa Anjary Liva mbola itoy